Sedra olana itenosy malalana ity mangataka aminao zay Kristy mangataka aminao Kristy faraony ny vaareny olana olana Suri ireo fatorana zay mbola manefitra anay zay mbola manefitra anay ziray aminao sikeretra ira hoe anao anety Madagasikara anao ande ety Madagasikara o Jesus Jesus mangava anao rezay mangava anao rezay nonjereriray Sedra olana itenosy malalana ity mangataka aminao zay Kristy mangataka aminao zay Kristy vaoreny olana vaoreny olana Yesu ireo fatorana zay mbola manefitra anay iray aminao mbola manefitra anay ziray aminao sikeretra anao ity Madagasikara ity Madagasikara ity Jesus mangava anao rezay mangava anao rezay Sinai Mambela Sinai Mambela Sinai Mambela Mambela Tuja tsikenira kimapolo sy roanjato minitra fonao iainao amin'ny fiantombo famarina amin'ny teny izay misedra olana rakofa ny fiadanana iainanao Jesosy androany
Senza no anatin'ny tontsirany tompo rehefa mily anao dia ataovatra ny mivavaka amin'ny resaka amin'ny tompo fa tenenanao izy andrakotra fiadanana ho anao sy ny tany sy ny mpiara-belona aminao. Miaino ny feon'ny tompo ny feon'ny tompo fa marina amin'ny teniny izy fa marina miteny izy izay misedra olana izay misedra olana rakofany fiadanana rakofany fiadanana sika rehetra nandratanana iramafy hoe hiara dia aminy aho hiarady aminy andeha amin'ny lalany andeha aminy lalany ny tanany mamonjy ahy ny tanany mamonjy ahy ho afaka amin'ny atalako ho afaka amin'ny atalako sika rehetra nandratanana ho an'i Jesosy iramafy hoe nindra fonao Jehova o dia tsara mihoatra noho ny aina dia tsara mihoatra noho ny ahy ambany aliko ny elatrao Jesosy loko ny elatrao ny famonjena lasao ny famonjenao sika rehetra mbola iramafy hoe nindra fonao Jehova o nindrafona Jehova dia tsara mihoatra noho ny aina dia tsara mihoatra noho ny ahy ambany aliko ny elatrao tompo ambany alokiny lasao ny famonjenao atombotra ny fanjakany tomotra ny fanjakany ny fanjakany amonjy ny olony eto an-tany amonjy ny olony eto an-tany lazao hoe nisandratra ny anarany Jesosy nisandratra ny anarany nisandratra ny anarany manafaka ny aya manafaka ny alia sika rehetra iramafy hoe dia ihany isika anompo azy rehetra omeny ny tanany omeo an'i Jesosy ny tananao dia sika rehetra iramafy hoe nindra fonao Jehova lasao ny famonjena ny famonjena ambany aliko ny elatrao Show me far.
manasapanatsana fingona rehetra andoatsika neritena andohalika eo anatrihan'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra izay azahoantsika vahalany lehibe avy amin'ny tompo miandra ny fivavaka ao miandra anao miresaka aminazy ny tompo androany mba hanaovanao soa amin'ny tokantrano amin'ny ankonana amin'ny mpiarabelona indrindra fa ny tany sy ny firenenao androany sandrato ary mivavaka ao ho anao izay rehetra tafiditra eto maiza mame voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fisaorana sy ny fankasitrahana satria mbola fahasoavan'Andriamanitra eo ahafahanao miankohaka mandohalika aminazy io na zava-maniry na zava-mananena rehetra ary androany mandohalika eo anatrihan'Andriamanitra araka ny didin'ny tompo ianao kosa androany raha mandohalika dia teneny mihitsy ny tompo Jehova ao araka ny sitraponao dia tonga eto androany amin'ny fifaliako ny foko ny fitiavako tompo dia andohalika Jesosy any iankohaka eo anatrihanao satria fafinaretana ho anay tompo ny miankohaka manompo anao ny Jehova Andriamanitra raitsara indrindra velona mandrakizay ny an-danitra Andriamanitra fitiavana anao tompo samy fitiavanao zany maharitra mandrakizay tsapanay ny fitiavanao Jehova ka mbola fanay mirehare hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anay ary samy fahasoavanao zany tompony tsy nalandritra anay satria voasoratra hoe fa mandrakizay ny famindraponao ankehitriny ary izay Jehova Andriamanitra ray ô dia miankohaka eto anatrihanao hitady ny tavanao satria mila famonjena izay Jehova ny amin'ny nofo ny saina amin'ny fanahinay manontolo dia tsy misy hafa tsy ny anaranao irery any tompo ny azahoanay famonjena ko mangataka ny ampian'ny famoram-panahy sy ny indra fonao izay Jehova ray izay ampanantenao ho an'ny olona isaky ny andronao masina indrindra tompo fa ny andro sabata izay nataonao hoe hotahinao sy no hamasinao ka androana raha Jehova ô mamindrafo aminay na amin'ny zavatra rehetra izay tsy nankasitrahana tompo androany hitondrana fifonana eto anatrihanao zany mamelana Jehova ô mamindrafo aminay ny amin'ny zavatra tsy rehetra tsy niety izay rehetra nataonay teo anatrihanao na tamin'ny nofo na tamin'ny fanahy na tamin'ny lalana tsy niety izay nandiananay hibebahanay tompo amin'ity andro sabata ity satria ny sabata tompo dia amesanao tsotrana sabata anamasinanao hitahinao dia miandrandra zany teny fikasana izay tompo dia zany indrindra nitondrany amin'ny fifonanay satria tsapanay ny zavatra tsy niety izay rehetra nataonay teo anatrihanao satria nasoratra masina raha tompo dia manambara fa ny olombelona teo anatin'ny ray andro dia maro ny karazana fahotana izay tsy takatry ny saina fa na niota tsinana na niota sasa na niota malaky mahazo dia mahazo anaisanak'olombelona fa soa tompo fa ampidirinao amin'izao andro sabaty sao zay hitady ny tavanao angataka famindrapo ho anay tsirairay avy osony tompo hoe ho any izay miditra sabata dia eo ka hitendrery izy fa ao amin'ny sabata ihany misy famonjena androany zany raha mitena ny vavanao dia misy famonjena fa homanao anao androany na ho anao manontolo na ho an'ny tokantranonao na ho an'ny ray aman-drenonao na ho an'ny vady aman-janakao na ho an'ny tany sy ny firenenao misy okatra ho aminao ny famonjena avy amin'Andriamanitra androany resao ny tompo fa miandry anao Jesosy anao soa amin'ny olona tsy manadino izay mino anao ozy ny tompo fa na mandalo ady azy ianao dia mbola mihaino sy mampiamresy anao hoe teneno mihitsy ny tompo hitaraino ny tompo e Jehova ô mandalo ady ny tokantranoko mandalo ady ny fianakaviako mandalo ady ny mpiray votirinjy mandalo ady ny tanay mandalo ady ny firenenay Jehova ô asiso ny mpanomponao fa raha mivavaka amin'ny mpanomponao dia niteny hoe noho ny amin'ny Davida mpanomponao Jehova ô dia mamindrafo aminay androany izay tompo ilaza hoe noho ny amin'ny apôstôly sy ny mpaminao mpanomponao dia mamindrafo ny taninay mamindrafo ny firenenay tompo noho ny amin'ny apôstôly dia mamindrafo mamindrafo ny amin'ny mpiray votirinjina tompo fa ataonay ahoana any ahita amin'ny firenena hihahitra ao anatin'izany ady sarotra izany fa misy matoky izay tompo Andriamanitra fa ny tananao mitsosa mamonjy anay mandrakotra fiadanana ho anay manokatra lalana ho anay tompo vonjeo Jesosy vonjeo amin'ny herin'ny famindraponao
Mihateo amin'ny tompo ny tolo-tanana ho anao amin'ny taninao sy ny firenena. Teneno ny tompo fa miaino anao izy androany. Noho ny aminao dia mindra fo ny tompo. Noho ny aminao dia miaino ny tompo androany. Na sarosara ny lalana, na sarosara ny ady, dia tonga eto ianao androany. Iaino anao zany ny tompo rahalahy. Iaino anao ny tompo ranavavy aho. Rehan Jehovah zany antsoantsonao sy ny fifonanao zany. Rehan Jehovah zany etaetanao sy ranomasonao zany. Voaray an Jesosy ny fifonanao. Andaontsika hisaotra amin'ny tompo. Teneno Jesosy, misaotra Jesosy fa renesinao ny fivavaka. Misaotra Jesosy fa manana anao mpamonjy tokan'izay, manana anao mpamonjy sarobidy izay. Alleluia. Manasa mpanajana ny fiangonana rehetra azo toerana tsy moramora. Resy lahatry l'olona fa noho ny amin'ny fivavaka ny olona mara dia mahery indrindra eto Madagasikara ny famindrapon'Andriamanitra mamonjy ny olona rehetra eto an-tany ozy ny soratra masina. Hiditra antsika amin'ny fangatana ny rano Jesosy. Manasa mpanajana fiangonana rehetra andaontsika hitsangana dia ataontsika nira seva vohomana. Ataontsika nira hoe mpanafaka 387. Sarobidy ianao sanakondrona navitra. Iza monina napotsy Jesosy fa ianao ny mpanafaka. Pamonjy sarobidy Lasa hoe sanakondrona navitra. Zanakondrina navitra. Iza monina napotsy fa ianao ny mpanafaka. Ianao mpanafaka. O mpanafaka ny olona ianao Jesosy. Mpanafaka ny olona. Lazao izy hoe mpanolotsaina mahagaga. Mpanolotsaina mahagaga. Mampahery mampionona. Mampahery mampionona. Manome fanantenany ianao Jesosy. Manome fanantenany. Raverevitra. Raverevitra. Oh, raverevitra Jesosy. Oh, raverevitra. Omeo an Jesosy ny tananao dia sika rehetra iramafy eo Jesosy ianao no terenay. Jesosy ianao no terenay. Ianao no ankalazanay tompo. Ianao no ankalazanay. Tsy misy soafirino fonay. Tsy misy soafirino. Fonay no ianao. Fonay no ianao. Tsy misy soratsy ianao Jesosy. Tsy misy soratsy ianao. Raisitu mandrakizay. Raisitu mandrakizay. Mikarakara mahay. Mikarakara mahay. Erinay sy tokinay ianao Jesosy. Erinay sy tokinay. Reraka ny fonay. Reraka ny fonay. Oh, reraka ny fonay Jesosy. Oh, reraka ny fonay. Sika rehetra nanatana iramafy. Jesosy ianao no terenay. Ianao no ankalazanay. Ianao no ankalazanay. Tsy misy soafirino fonay. Tsy misy soafirino. Fonay no ianao. Fonay no ianao. Tsy misy soratsy ao aminao Jesosy. Tsy misy soratsy ianao. Jesosy ianao
ratsy ao aminao misy soratsy toizatsika nira mbola mangataka andrantsy Jesosy amin'ny lira izay voalatrao fitsarako andranao tompo atao voatsy miresaka amin'ny Jesosy ianao manao ny hira atao voatsy ny mivavaka ianao fa manatrika anao eto ny tompo androany nifanahiko niranao fitsaranao ahy niranao fitsaranao tenako aza ny tenako niranao famelomelomanao ahy niranao famelomelomanao ahy sika rehetra ira mafy anao hoe antsony anarako ianao dia ho valiko ianao antsony anarako ianao Jesosy antsony anarako ianao dia ho vonjeka anao sika rehetra nanatanana ira mafy niranao fivaliko niranao fivaliko rakivya mapisaka tirana ramalayelwa niranao fivaliko rareraka mapahery tirana fitsarako niranao mamelonany fana fiadananao nalatsaka mony zao tontolo zao nitenanao Jesosy nitenanao nanavotana anao atopokonaiza mira manaraka amasino endrika mitsakanao miboaka aminao Jesosy sapako fa tsy mendrika iantsony anaranao izany talaoko sy taranako aminao sika
Saokanao miakoka aminao a Jesosy tsambako fa tsy mendrika ny antso ny anaranao aho izany ny talaotry hitarianako aminao korina to anatiko ny ranao anadio ny foko sika rehetra ira mafy a Jesosy o diovy re sasao madio mba tsisy petipetina ane ahita ny famirapiratsy ny tavanao Sapana fekonana rehetra andaotsika iankohaka eo anatryan'Andriamanitra andohalika araka ny sitrapon'Andriamanitra mahatsara anao ny mandohalika eo anatryan'Andriamanitra amin'ny andro masina izay fanasana mahagaga nataon'Andriamanitra aminao fa ozy izy hoe ary isa-Sabata sy ny voaloham-bolana teo avy ny nofo rehetra iankohaka eo anatriako o Jehova tompony maro raha tsapanao zany aleloia asandrato ny vavaka ao ary andaotsika miavoninahitra an'Andriamanitra amin'ny fitiavana lehibe sehony fa maty Jesosy amonjy anazy sy amonjy anao nalatsaka ny rano famonjena mandrakizay ho an'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny lazao amin'ny Jesosy mihitsy hoe tena tianay ny ranao nalatsaka tompo tena masoa anay ampo anay ny ranao Jesosy hitondra famonjena fa miala kely miteny manasitrana anay izany ranao zany miteny mampandresy anay miteny mifamonjena ho anay mandrakizay asandrato ny rano Jesosy nalatsany teo a-Kalvari teo a-Golgota izay namonjeny ny fokom-pina sy ny samy hafa fiteny araka ny fiananan'Andriamanitra fefa nianiny Jehova ka tsy naneniny ndray andromonjany nanasorany ny eloko ity tany ity aleloia asandrato ny vavaka ao rahalahy asandrato ny fivavaka ao ranabavy ah dia hitanao ny tompo androany iresaka aminazy ahafahany manatsotra ny tanany amonjy anao amonjy ny ankonanao amonjy ny taninao sy ny firenenao Jehova tompony Sabata Andriamanitra fitiavana anao tompo ary naseho anao taminay zany fitiavana zany fa voasoratra hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomena ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino ny anarany asandratra ianao Jesosy eo fa nomen'Andriamanitra anay ianao ho famonjena anay saotra anao zay Jesosy manana anao zay tompo mpamonjy tokana lalana sy fahamarinana sy fiainana nanokatra lalanao anay indrindra fa teo tamin'ny nosy Madagasikara Andriamanitra izay nampitondranao fahamarinana Andriamanitra re izay voasoratra tao amin'ny ronan-poko mpaminany nomenao taty amin'ity firenena madinika ity tsy menatra izay ilaza hoe aparay eo misandrata amin'ny herin'ny voninahitra hoe misandrata amin'ny herin'ny fahalebiazanao hoe fa masina ny ranao tsy ataonay raraka tany zany fa ho raisina ikoriana atao amponay tompo masina tsara indrindra ny ranao niakatra tany an-tantsa nentinao teo amin'ny atabierina kely tsara lavitra le namaky teo amin'ilay sy natao tanana nanaovanao famonjena ndray andro monja Jesosy ampy mitondra famonjena ho anay Andriamanitra asandratra ny fiderana Jesosy ianao ilay Kristy vely mpamonjy tokana komando miaramilan'i Jehova lehiben'ny apôstôly eto aminay tompo masina tsara indrindra noho ny amin'ny mpanomponao noho ny amin'ny apôstôly sy ny mpaminany mpanomponao dia miantso ny anaranao zahay androany
mangataka ny raha fahasoavanao ilatsaka eto aminay ikorina anaty ny fo anamasina ny saina sy ny fanao o Jesosy o vonjeo amin'ny rahanao izahay fa ny rahanao misy hery ny rahanao manasitrana ny rahanao manova ny fo vato tonga fonofo ny rahanao Jesosy manamboatra anay manao opération tsy natao tanana fa na dia atsaminy zaza raha tompo makasitraka anao zahay Jesosy fa lehibe ny fitiavanao isaoriny rano Jesosy maiza mamy voninahitsy an'izany rano Jesosy sa manasa-panajana ny fiangonana azo toerana sy moramora ya mahazo toerana fiangonana tonga miaraka miombabavaka amintsika eto amin'ny Lapa foibe mifamarinana moa ny ray aman-dreny apôstôly sy ny mpaminany zay ray aman-dreny ampanahitsika ka dia misolotena ny fiangonana zay ray aman-dreny apôstôly neny miaraba manokana anareo zay zanakareo zany ka dia ilay Jehovahandriamanitra manakare-pahasoavana zay niantsy ny fidy ary nandrosanareo ny tompoko hitanareo manokana mankasitraka anareo zay tompo sady mandeha voninahitra toatsika iteka mavea ho fiarabana ny ray aman-dreny ampanavady ny am'ity sabata masina ity ao anatin'izany moa dia mitohatra antsika ao anatin'ny lalam-pana ary dia manasa ny fiangonana mandeha tany zay manaraka an'izao direkta zao hifandoka tanteraka amin'ny lalam-pana taotsika eto eny ary tompoko hiditravatra-antsika amin'ny lalam-pana manaraka manasa ny fiangonana hitsangana hiditra mivavaka fanoratena isika alohany anaovantsika hira sy vavaka dia misy tantara kely ao anatin'ny telopolo segonda resako aminao ao anatin'ny baiboly dia misy tantarana boka folo lahy izay tonga teo amin'ny Jesosy nitady ny famindram-pon'Andriamanitra dia namindran'Andriamanitra fo izy dia nadio izy folo lahy rehefa nadio izy folo lahy dia samy lasa nandeha fa ny anankiray no nisokatra ny sainy dia tsy ny fahadiovana tamin'ny abokana fotsiny ilainy fa mila fiaina mbaovao mihitsy izy tsy te hiverina amin'ny fiainany taloha intsony dia nanapa-kevitra izy hoe aleo hiverina any amin'ny Jesosy dia ilay anankiray niverina tany amin'ny Jesosy naniry hanana zany fiaina mbaovao zany androany dia manentana sady miantso anao hoe ilainao manana zany fiaina mbaovao zany manora tena ao an'Andriamanitra andao ary ataontsika ty hiry ty hoe vonina ve ianao raha omeny ray fitafiana vao manora tena ho an'i Jesosy dia tsy hirotany ianao raha zao fiainana zao ny anteranao raha zao fiainana zao no jerenao dia tsy hitondra soanao mihitsy fa ho reraka ihany fanahinao ao amin'ny Jesosy misy lalana ny baiboly dia milaza ho very hevitra zao tontolo zao ho very hevitra ny vonina ambony tany no firaondrana ranomasina fa lalana tokana ihany ny voana amin'izao dia ao amin'ny Jesosy vonina ve ianao raha omeny ray fitafiana vao Romain rai fitafiana vao ka hoentiny mba ho sasana no hoentiny mba ho sasana ka ho afaka amifauta ka hoentiny mba ho sasana Lasao itire andalana isorana antsika rehetra atsandraty manamora ho an'i Jesosy tanana io no piganao paradisa no vatanao paradisa no
Apimasinao Deus anaty moramora tananao. Teneno efa hatramin'ny ela aho. Efa hatrinela. No naniry ny baoao. Naniry baoao. Fa ahoana kaino azy ahoako izany. Fa ahoana kaino azy ahoako izany. Fatifantatro ny lalana makany. Fa ahoana kaino azy ahoako izany. Fa ahoana kaino azy ahoako izany. Fa tsy fantatro ny lalana makany. Tsotra ny vahoana namanao itino lalana izorona makany. Asa mierikerika any avaty amin'ny lalana izorona. Amonjy anao dia sosy namino azy anao. Io napidy anao. Io napidy anao. Ny ratsy rehetra apetrahany fa fombaombao no ilainy aminao. Paradisa no vatanao miandry antsika paradisa. Lalana makany lalana izorona ity. Andraisany anao paradise no atalinao. Tsy mety izany fiainana mamy. Fiainana mamy eo anilan'iray ianao any an-danitranao. Tsy mety izany fiainana mamy. Tsy misy toy izany fiainana mamy eo anilan'iray ianao any an-danitranao. Tsy misy toy izany fiainana mamy eo anilan'iray ianao. Fiainana mamy eo anilan'iray ianao any an-danitranao. Ndao mbola hira ihany tsika. Andao tsika hitenao natreny Jesosy tateraho amiko izay rehetra sitraka fa efa vonona rery tompo. Vonona ho mipirana fahatepotra. Manake anao manao ny sitrapon'Andriamanitra teo velona. Izay rehetra manao ny sitrapon'Andriamanitra ny mahatra manak'izay. Lanitra sy ny tany ho levina fa ny tenin'Andriamanitra tsy ho levina. Raha ny tenin'Andriamanitra tsy mety levina ny toetra ao anatinao ao dia tsy ho levina ianao fa ho velona. Tanterao amiko izay rehetra sitraka. Tanterao amiko izay rehetra sitraka. Efa vonona rery tompo. Vonona rery tompo. Omeo any fahendrena sy ny fitiavana. Ny fahendrena sy ny fitiavana. Ho fiasana mendrika miraka. Apimasina mesandrakasanana. Ity atompo ahitavako. Amampirakika. Atavrena-Andriamanitra fananaotena azyano. Atavrena Jesosy atavakevitra nompoazyano. Ity atompo ahitavako. Efa vonona no vavenao. Tuano ao raiko. Aza vely vily lalana. Fanatitra velona. Omeo any fahalalana sy fitiavana. Si fitiavambavaka. Fiadina mendrika miraka. Fiadina mendrika. Tananao ity atompo. Atao tena mandray fanorantenanao Jesosy. Ity atompo
amitsika hoe aoko ho toepanaty ty hotaintsony toepanainareo raha ivavaka ianareo avy ao dia tenena amin'ny Jesosy hoe tsy tena hotaintsony aho fa nenao ny sitraponao ny safidiko andao ataontsika farany ty hiro ty hoe asandratro ny tanako anao Jesosy tsy mba manana tombo afa-tsy anao aho asandratro asandrato ny tananao an Jesosy tsika rehetra asandratro ny tanako ho anao Jesosy Hoanao Jesosy mpanjakako ianao ianao ila mpanjaka ny foko asandratro ny tanako anao Jesosy mpanjaka asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjaka Hoanao Jesosy mpanjakako ianao ila mpanjaka Lasciamo Jesosy tsy mba manan'Andriamanitra afa-tsy anao ao Jesosy tsy mba manana tompoko afa-tsy aneritena natrano tombotsika andoharitra moramora ty vavaka an'olo tena ho an Jesosy miresa amin'ny Jesosy ianao alleluia misaotra anao ao tombo ny fitiavanao sy ny famindramponao nataonao anisan'ny velona trapamonjena nataonao anisan'olona velona mahita an'izao lalan'izao noho ny amin'ny fiantsonao sy ny fitondranao Jehova o ravoravoanao ny mpanao ankehitriny aza tompo miantso anao ao Jesosy manolo tena ho anao ao tsy te handeha amin'ny lalam-pahotana intsony tsy te handeha amin'ny lalan'ny ratim-panahy intsony tsy te hitoetra amin'ny toerany mpaniratsira intsony fa lalanao no sitrako Andriamanitra miantso anao ao manolo tena ho anao ao Jesosy o zay manao ny sitraponao mahatra mandrakizay zay manao ny sitraponao no velona Jehova o miantso anao manokana tompo manandratra ny fivavako eto anatrehanao ao satria aminao lala tokana makany amin'ny fiainana ity lalana mitondra anay ho any amin'ny fiainana mandrakizay tsarovy noho ny anaranao ao Jehova o fa manatona eto anatrehanao ao tompo amin'izao andro masina izao alleluia vavaka ihany tsika hoy ny teny tompo aoka ty nitsombotsombo ny any ozy izy ny tompo ny fonao manotolo mihitsy no atoloro an'Andriamanitra ny teninanao manotolo mihitsy no atoloro an Jesosy hain'Andriamanitra miasa amin'ny fonao hain'Andriamanitra miasa ao anatin'ny fisainanao hain'Andriamanitra miasa hatrany anatin'ny lalandranao alleluia tokana ny lalana makany amin'ny fiainana tsara safidy ianao androandro rano safidy hiditra ao amin'ny Jesosy ao lalana tokana makany amin'ny fiainana
betul.
reto Jesús. Hanapotan kainok gaya natin sa opisinaw sa Manuka kami natin ang tituok sa pagwiti na milang panapara na. Yung natin kisanak Jesús milang panapara na. Yung natin bukyan to any gigagig Sante panahon. Yang sanawa panamas mo. Bayit itap ko na yawan. Pamagalan kaya na wangang panamas mo. Yang gabya panamas mo. Manina mapatat. Tiya tapa maujaya. Tiya ita maujaya. E pamagina na tinamahan na tupo. Pasopa na water sos. Nipitiran to na Manto, yang ganda sumamate na nakikita sa nakipaw na. Kaya mamang guang yung sawang gumas na isaw. Kaya itabuka sa tubo. Tupuksa pa panayagyan na di sosyo. Mandinis sa tubo. Harus sa tamay sapa panayagyan na. Harus sa tamay buka panayagyan na di sosyo. Bayin tumunay bayan sa kansamay tubo. Hamaga na debut na di sosyo. Sino yan to? Samang panawin ang pinamahal mo. Panamas na pinamahal mo di Diyos. Samang kadugan na pinamahal mo tupo. Samang padasin na tintamang kiyarugan na Vietnam. Hanabotanala pitaina ang piano. Hanabotanala pitaina wato pukson pamas di sosyo. Ipanong pityaban ang natake. Hanabota tupo tenapyaban na. Ato natin puk. Hanabota tenapyaban na. Sangka nomor-nomor segundo. Manasa segundo sangka nomor-nomor segundo. Sangka nomor-nomor segundo itu na saur na untuk. Pamate jebaba na sana masakay. Mina sana pawari na untuk. Salibaba tingin sa untuk. Makasita ka pana tena ako sos. Kamagatan mamang panikore kaksiyogaw. Mamamagari sa naman na tupo. Makasita ka ka. Jesus tupong Sabata. Hallelujah. Kaya ka mura-mura ang Jesus. Mabutera sa kanila. Mabutera sa. Manamafy ny fiarabana ny iray aman'y apôstôly sy ny mpaminany izay iray aman'y mampanany mpampianatra solotena andavitra masina sy ny safana tena rybinitsakanavaka misaotra indrindra tomboko miaraka mivavaka aminay izay Andriamanitra manakaripa-safana izay miantso ny fidy anareo any dia nomba anareo mandrakariva amin'ny ra-pitsary mandrakizay. Iroso amin'ny lalam-panao manaraka tsika betsina fa mifanetanana ny fanaritra sy ny ampafolony ary ny fanomezana ampitiavana. Amenna be. Amenna. Resika vetrana aloha ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Salamo 7:20. Bokin'ny Salamo fofo ihany ny fanetanana saingy nevim-panahy ao anatin'izany fanetanana zany dia ho amariny ny fanafiton'Andriamanitra amintsika tsy raray avy. Raha bakitsika ny soramandry amin'ny anaran'i Jesosy dia manao hoe ny mpiandry tsara. Jehova l'Andriamanitra ny apôstôly sy ny mpaminany Andriamanitsika natsoina hoe mpiandry tsara. Raha bakitsika ny andiny voalohany dia sao mivaky ny teny manao hoe Jehova no mpiandry ahy tsy hanan-java-mahory aho teboka. Hatreho ny angamba ny tenin'Andriamanitra ho vakitsika androany
zay tondrana fandetanana manokana amin'ity andro an'ity manao hoe Jehova no mpiandry ahy tsy hanan-java-mahory aho. Raha zao vanandro antsika zao lasana vavy-malala no asiteny raha nety Madagasikara fotsiny no jerena dia maneo aza ny antsoina hoe vanandro mahory zany satria na fiangonantsika dia maro no manao gosena amin'ny andro an'ity no zava-misy ato amin'ny tany sy ny fanjakana. Na zany na tsy zany nefa ny dia hoy ny teny tompo amintsika hoe niza nandray ny Jehova ho mpiandry azy ho mpiandry tsara dia ninona hoany tsy hanan-java-mahory. Maro amintsika tonga eto mieritreritra hoe mbola anatin'ny fahoriana zay tena hoe fatela azy aminao nefa mpampianatra androany hoe zasy ianao zao zay nandray ny Jehova mpiandry tsara dia tsy tsika zao mihitsy natsoina hoe olona lasako anatina natsoina hoe fahoriana. Rehefa ary ny porofo zay faranako amin'ny fandetanana fanatitra rehefa avy eo anatin'ny herim-pamonjena kely misy karazana torotem-pinoana kely nefa ny fandetanana fanatitra dia zao rehefa ary ny anaporofona aminao fa tsy manan-java-mahory ny zanak'aky sy neny ato amin'ity fiangonan'ity ary tsy hamelatsika kambotiny tompo voalohany zasy ianao dia sady mino an' Jesosy nandray azy tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ny olona nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainany tsy mba manan-java-mahory zany. Asotehaka mafy be eo an' Jesosy teboka faharoa noy Jesosy atsika maimai-pona ny rany zany rany Jesosy zany ny olona manana ny rany Jesosy tsy mba manam-pahoriana fa miaro atsika ny rany Jesosy mitahatsika ny rany Jesosy ninona etaetantsika dia zany rany Jesosy zany dia tena mitondra zava-magaga eo amin'ny fiainantsika. Teboka fahatelo vita batisan'ny rano sy batisan'ny fanemasinatsika. Ny olona vita batisan'ny rano sy vita batisan'ny fanemasina tsy manan-java-mahory. Asotehaka mafy be eo an' Jesosy. Nenona Jehova Tompoandriamanitra atsika ny lalàny sy ny didiny ny ampafolony sy ny fanatitra sao dia eo anatin'iny didin'Andriamanitra dia ny tompo hoe hididikio dia fanazavana ny lalantsika sy fanelo ny tongotsika. Ka raha hidra zao tsika eo anatin'ny fanatitra sy ny ampafolony ao anatin'ny fankataovana ny didin'Andriamanitra dia ny olona mahatanteraka an'izany rasana vavy-malala tsy mba manan-java-mahory satria Jehova no mpiandry azy. Amen ve? Mbola tenenika ny tompo tamin'ny faminaniana hoe misy anjely anaka manompo anareo, miaro anareo, manomba anareo, mitsotro anareo. Tika zay zay manana anjely mazava tsy mamana zava-mahory. Asotehaka mafan Jesosy. Ary ny amaranako azy dia zao ny olona mifikitra amin'ny famasinana, ny olona mifikitra amin'ny famarinana, ny olona mifikitra amin'ny fanetretena, ny olona mifikitra ny taotran'Andriamanitra ary ny olona mampanjaka amin'ny fitiavana tahaka an'izao tsy mba manana zava-mahory. Dia hoy Salamo 2:7-12 hoe inona ary no avalitsika ny Jehova no zany are-pasoavana tsy tapesipesena sy tahantsika tao fiangonan'izany dia tialaza aminao hoe raha mbolona velona kotsika dia angao aminao fanatitra ampitiavana sambatra amin'ny madio-am-po fa izy mahita voninahitr'Andriamanitra ka na ny fanomanana ny fanatitra na ny fitondrana ny fanatitra dia aoka tanterantsika amin'ny fahadivam-po amin'ny finoana masina indrindra amin'ny finoana tsy hoe tsara velantsika. Amen ve? Ary ny ampafolo-karena moa dia mazava ho azy raha vakina tsy hamadika baiboly fa raha vakina zao ny filazan'ny tsara ny marika 2:12 anoany dia ny andiny fa nasony vakitsika mihitsy amaranako azy dia rosika fanandrasiny ampafolony. Raha vakina ny tsy maninona filazantsara ny Matio angamba no raisitsika filazantsarany Matio 2:1 dia nandrivavito dia manao hoe mangatady dia mba omena ianareo, tadiava dia ahita ianareo, tontolo dia vany ianareo fa zay rehetra mangataka no maso ary zay mitady no mahita ary zay mandontona no vany. Ny fanatanterana n'izao ampafolony zao zao fanatitra zao ary ny fitondrana ny fanomezana mpitiavana ho an'onjapeo ho an'ny TV7 fois ho an'ny tranon'Andriamanitra raha saina vavy dia manokatra ny varavaran'ny lanitra eo amin'ny fiainantsika tsilaray ary tsika zay tonga eto ka mitondra fanatitra sy ny ampafolony dia tsy miary arena ety an-tany ary volasany tompo amin'ny marika 2:12 fa miary arena any an-danitra fa ny arena ety an-tany dia reny hitatsika voaroba reny zay ialana tsiny aloha satria
tsy mety le fandrobana saingy reny ny hitatsika reny ny vaovao hoe misy mandromba ty fa zay manao ny zava-pana eto amin'ny altara kosa dia alena ny an-danitra dia retsevan'andriamanitra manakarepasoavana zay mandinika ny vosiny fo zay mitana ny fanala eto amin'ny lanitra kosa amary fity atsika tsiraray ka dia ho an'ilay tsevatompan'andriamanitra ilay sazanaka sy mifany masina rerenany misaotra amin'ny fitiavana zay atolony atsika fa ny fiadanana sy ny fahasoavana kosa any ho ambinina amintsika tsiraray ka rehefa maketo amin'ny altara zasenao dia manatrika eton'ny tompo dia miankina amin'izay natolontsika mpitiavana sy ampanaty eto anio mitondra ny fiainantsika amin'nytieny aman'ity izay mitondra makany amin'ny fiainana manak'izay ka misy sady matoky izay hoe ampitiavana tanteraka sy araky ny marina tanteraka ary araky ny sitrapon'andriamanitra tanteraka mitondrantsika izany fanatra sy ny ampafonan'izany mankasitraka indrindra tompoko amenina ve asotehaka raha ohatra ka hoe mba misy avana voapitany aminao mety matetika dia ary nitsika moa zany anatin'ny ataontsika hoe fiangonana zay vavaka fanasiny famarinana dia nietsika mpanantanterantsika dia araky ny sitrapon'andriamanitra tolo dia nirafitra masina zay taritiny kaky sy neny mandeha aloha dia manaraka araky ny fandaminany amama tsika tsiraray avy misaotra tompoko
Panjatano, Panjatani, Panjatano, and now you do what you do, even if you that I, and now you do what you do, even if you can't understand, and now you do what you do, even if you that I, and now you do what you do. Ida America dançar, mas eu vou lá te ver. Panjatan di Panjatan, oh amor, Panjatan di Panjatan, não me chama de situ, e veneno que me dará, não me chama de situ, e veneno que acabará, não me chama de situ, e veneno que me dará, não me chama de situ. E também me joga azar.
Kasika manokana ny fanomezana am-pitiavana ao an-tranon'Andriamanitra. Amin'ny hoe fanomezana am-pitiavana zay zany ketena hoe na ny tempona ny toe-tsaina na ny ataontsika hoe marobola tsy maninona ataontsika ao an-tranon'Andriamanitra dia tanterao am-pitiavana fa dia laza aminao zay hoe ny marsa zoma tsy verina intsony mandrakizay ngapitso mbola ka matatra fa androany fa tsy raha-pitso ataova am-pitiavana fitompo hoe fitiavana ihany no vary fitiavana karaha tia azy vary fitia mitombotsika dia any fitiavana ny tranon'Andriamanitra iroso amin'izay antsika tompoko.
Alléluia. Jehovah, ianao le tena misy dia misy dia miantso anay dia nataonay malaza ianao tokatrany amin'ny miaraka tokony izany ianao tizay zay alefanao aty amin'osy mangataka aminao alefasany amin'ny fitahiny zay Jesosy amin'ny fiparina. Amen. Fa zay angatanay Tompo mba angataoko aminao hoe tsy valala tsy ndratsiny tsony fa ny tsara na inona angatanay raha misy marary mafy dia mangataka aminao zay fa ho sitrany marary mafy ary zay koa nyzao tontolo zao mitotika ty aminay fa zay kosa mitotika any aminao ary anay hitotika aminay. Alleluia. Zay angatanay zay Jesosy. Amen. Kanay am vavaka samy manao azy ao tonga zay ireny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. One Jesus! Bona one Jesus sana! Toujours! One Jesus! eny ary a ataotsika lera hoe tsy amelatsika kambotony tompo anelanelana satria hitra ao anatin'ny tapany faharoatsika aveo a dia tsina fa mifanamasinana ny fanambadiana ary tiana zany manambara hoe eo amin'ny am'roaroa eo tsika no misaraka eto androany a no zavatra fatatsika atao amin'ny firenena dia mitoyatra ny lalam-panahy zany a dia ataotsika lera hoe tsy amelatsika kambotony tompo anelanelana anazy taorytsika mpitera mira mafy be a izay mahatsapa tena hoe tsy kamboty sady velondray mandreantsika eto ny apôstôly eto ny mpaminany eto na jevatomany amate aroteka samelanareo kambotya eto amitsika izay
Sabata Foundation in a second ranch. Sabata Palestine and ranch. Sabata to the Fafi Lumen and ranch. Sabata Fanangan and Tukatan and ranch. Sabata Fanastan and Tukatan and ranch. Send a tax and
ny tany sy zay rehetra eo aminy izao rehetra zao sy ny mponina eo aminy fa izy nanorina azy tambonin'ny ranomasina tambonin'ny rano nampitoerany azy iza niakatra ao atendrombohitra Jehova ary iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina izay madio tanana sy mahitsy fo izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga na mianina mitaka andray fitahina avy amin'ny Jehova izy ary fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena azy izany taranak'izany no mitady azy izay mitady ny tavanao de Jakoba asandrato ny lohanareo ry vavahady ary sandrata ianareo ry varavarana fahagola mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra iza zao mpanjaka ny voninahitra zao Jehova mahery sy to Jehova mpiady mahery asandrato ny lohanareo ry vavahady ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra iza ary zao mpanjaka ny voninahitra zao Jehova tompony maro izy ny mpanjaka ny voninahitra ataontsika lira hoe avy indrindra ianao ry raha eo Jakoba o Andriamanitry ny apôstôly Benjamina mivady Andriamanitry ny efa mifoha maneran-tany Andriamanitra velona mandrakizay ianao tompo tenitenina na hoe
Jehovah tany sy zay rehetra eo aminy izao rehetra zao sy mponiny eo aminy fa ianao nanorina azy tambonin'ny ranomasina ary tambonin'ny rano nampitoerana ho azy ankehitriny izay tompo amin'izao sabata masina zao dia mahatsapy izay fa ianao koa namorona nay tsiraray avy eto androandry hitondra n'izao tokantrano zao anatrehanao zay tompo dia miantso indrindra ny fanatrehanao miantso indrindra tompo ny fanombanao miantso indrindra ny fanasitrananao miantso indrindra ny famelombelomana avy aminao miantso indrindra tompo ny fanambinana sy ny fitahiana avy aminao fa ianao Jehova lay efa nanorina ny tany nanorina ny lanitra dia fantatra ihany koa fa mahafantatra izay fa ianao mahafantatra anay fantatra hoe afa-ty aminosy no voahan'ny fahamarinana ary ny apôstôly Benjamina mivadiny nampitondrainao an'izany fahamarinana izany ary ao anatin'izany tompo izao fanamasinana fanambadiana izao ka raha tafara aketo izahay androany dia mangataka ny hery avy aminao manokana Jesosy hirotsaka amin'ny mpanambady na ny mpapakatra na ny ampakarina hirotsaka amin'ny fiangonana hirotsaka amin'izay rehetra manaraka an'izao direct zao dia andray fanasitranana avy aminao ny tokantrano rehetra zay manaraka an'izao direct zao Jesosy ka raha mitenin'ny apôstôly dia tonga dia eny sy amenina any amin'izany vondrom-bavaka sy trano fivavahana rehetra andry nitsotrano zay hoentiny eto na dia izy roa kely reto aza no amasininy mangataka Jehova fa raha ianao no miasa iza no mahasakana tsisy mahasakana tompo raha fa ianao no miasa ka na dia rehanay aza fa somary mikorotandrotana ny any ivelany andry mifamafao ny rivotra maro isan-karazany taroako amin'ny anaran'i Jesosy tompony Sabata tsy ampinina amin'ny efa mifoa rehetra maneran-tany zany rivana avy amin'ny anaran'i Jesosy faharovana avokoa ny zanak'aky sy ny eny rehetrarehetra naiza misy azy eto amin'ity maneran-tany ty amin'ny anaran'i Jesosy riva zany fandravan zany fanamandrava tokantrano fanamandrava fananan'olona fanamandrava fitahiana fanamampiamitra ny olona amin'ny finoana mahatonga ny olona mivery hevitra reko any amin'izay mandefa azy amin'ny anaran'i Jesosy ary tena potipototra mihitsy venina fito any amin'izay mandefa azy faharovana avokoa na ny aina na ny tena na ny saina na ny fanahy na ny fananana na ny fitahiana sy zay rehetra momba ny efa mifoa rehetrarehetra Jesosy apetraka fiampampelantanana zato so fanamasinana fanambadiana zao manatre manokana eto ianao dia aoka hirotsaka eto lay fitiavana tena marina avy any aminao aoka hirotsaka eto lay fanahy mitondra fitiavana zay tamin'ny fampakaram-bady taokana lay fanahy nirotsaka tao amin'ny Adama sy Eva zay nampiray azo any Adama sy Eva ka tsy voaseraka ny namity zany dia tahaka zany koa ny angatahako tompo mba hirotsaka eto amin'ny rahalasitraka sy nanabavokely mira zany fanahy fanambadiana zany nisotry ny fanambadiana zay apetraka amin'ny alalan'ny fametrahan-tanan'ny apôstôly sy ny vavaky ny mpaminany ary fandraisana ny tenanao Jesosy ka ny heran'ny ranao dia hitahiry any tokantranon'izy ireo mandra-piavinao eny amin'ny raha any lanitra dia ho ampinina zany tokantrano zany dia hitahiana zany tokantrano zany oranjazalao oranjazavavy zany tokantrano zany tsy ho azo dozy zany tokantrano zany fa ho azo pasoavana kosa amin'ny anaranao Jesosy dia farananay amin'ilay vavaka nampianarinao zany vavaka zany manao hoe rainay izy any an-danitra ho tonga any ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety atany tahaka ny any an-danitra omeo anay any io zay anasahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelana izy no meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay
amin'ny anaran' Jesosy tompony Sabata. Aleluia, hosana, amen. Masotorana tompoko. Miarabantsika rehetrarehetra tonga eto amin'ity toerana ity ho antsika vahiny no anaovana ny présentation. Mety manontany ianao hoe fa fiangonana inona ary ty, ary ahoana zany fomba mpivavahana ato zany, to misaron-dony vehivavy, to mitehaka sy mideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny orakoraka be ry zareo. Dia zao no ambaranao, tsy hafa fa fiangonana voafidin'Andriamanitra ty fiangonana ty. Miorina eo amin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Jesosy Kristy no fehisoro. So fiangonana zao zany dia Jesosy no lehibe ato, fa Jesosy kosa dia niantso apôstôly 12 tamin'izany fotoana zany. Koa satria ny maty dia tsy manana anjara mivelona intsony, dia nifidy apôstôly velona ny tompo, dia isan'izany teto Madagasikara ny apôstôly Benjamina. Sy ny vadiny izay mpitondra hafatra, izy ireo zany no mpiara-manorina ny FM4 maneran-tany na ny FJTS7 Ostika. Efa misandrahaka maneran-tany ny fiangonana FM4 na hoe fikambanana mpitondra filazantsara eto amin'ny Oceane Indiana. Misy atsika any Europa, misy atsika any Afrika, aty Afrika zany, misy atsika any amin'ny tanin'ny Azia, misy atsika daholo maneran-tany. Raha miasa eto ny fanasitranana, tsara miasa fa miasa eto mihitsy ny fanasitranana, miasa eto mihitsy ny fagagana, miasa eto ny famelan-keloka, zay ateraka amin'ny rano sy ny baty, ateraka amin'ny batisa eto dia mitovy eo ny batisany eto sy ny batisany any ampitan-dranomasina, ary ny apôstôly Benjamina ihany no mitarika an'izany batisa zany ho amin'ny FM4 maneran-tany rehetrarehetra. Efa tsy voaresa foana zany batisa zany, satria ny tenako zany foro zao no nataon'ny apôstôly Benjamina batisa voalohany indrindra tato amin'ny FM4 tamin'ny taona 577 7 Desambra 1995. Zany oara ataontsika zany ko nitsotsotra dia efa mahatratra amin'ny 10 taona zany zay nateraka tao amin'ny tompo. Zany zany manaprofo fa ny fiangonana FM4 dia tsy hoe fiangonana tamin'ny aitrehitra akory, na fiangonana nentin'ny fihetseham-po, fa raha ohatra ka olona manangana an'izany dia efa ela ny rava. Fa Jehova mihitsy ny tanamadika atao, Jehova mihitsy ny miasa, Jehova mihitsy ny maneraka. Dia mbola eto zay fiangonana izao ary mitombo. Radio fitombo zato teboka 4 no onjam-peon'ny radio FM4. Ary manana ihany koa fahita lavitra mitondra ny anarana hoe TV7 misy ihany koa ny eo amin'ny tambazotra serasera, misy ny webcom. Misy satana maro ato amin'ny fiangonana, maro ny olona efa vita batisa ho iaho teo, ary maro ihany koa ny olona izay miova ny fiainany rehefa tonga tato amin'ny FM4 izy, miova ny atsara. Ary nangelatra izy taloha tonga tsy mangelatra foana, ary raha ohatra ka nikejana santeviny zao tontolo zany izy tamin'ny filan-dratsy maro isan-karazany izay manakorotana ny sosialy ny fiainana faramonina, dia efa tsy zany intsony izy zao, ary na niankonany aza efa tonga ho amin'ny tompo. Tena hita tamin'ity fiangonana FM4 ty fa tena tsara tokoa ny apitso, ary na ny androany aza dia efa taratra zany satria iarahanareo mahitsy zao fa dia misy caméra reo manaraka direct
700 izy mbola mety misy tsy teraka ny sasany tamintsika tamin'izay 700 izy misy nandondona teo amin'ny toerana anankiray tao Antaninarenina mpanarano lehilahin'Andriamanitra fa tamin'izany izy mbola tsy lehilahin'Andriamanitra fa efa matahotra kosa an'Andriamanitra satria efa nanao ny ampafolana izy na dia tsy miditra am-piangonana aza dia tao amin'ny toerana tao Antaninarenina io no nisy mpitolo filazantsara nandondona miteny taminy hoe tianao Jesosy fazon'le izy tao fa mahery le teny hoe tianao Jesosy dia rehefa nefa le olona satria zay fotsiny tenen'le olona dia miasa tao anatiny zay hoe tianao zay Jesosy dia navelany tao daholo ny mombamomba azy rehetrarehetra hatramin'ny aronesany fa lasa izy mody dia tany an-trano izy no mivanginy Jesosy rehefa tonga tao an-trano izy lasa n'izay no izy ary zany miantso azany manenina ary azany hivavaka izy na mivavaka nampanariny tompo zay isaka mataony azy tsy vitany hatramin'ny farany miany heriny zaitsaka ny fanahy dia nitomany izy nirotsaka ny ranomaso mandra-parain'ny andro tonga ny maraina niteny tamin'ny dadany izy manao hoe dada iova foa anaraka an' Jesosy fa nivanginy Jesosy dada tena Jesosy dia fitinina ny tantara tamin'ny taona 577 fa talohan'izay izy nefa niasa tao efa mitolo filazantsara dia nitolo filazantsara zany amiko 777 io dia tany amin'ny 377 izy afaka mitolo tamin'ny onjapeo eraliny anaran'ilay onjapeo ary dia fa 10 minitra monja ny fotoana azony tamin'izany nitoriana ny filazantsara nitoriany ny filazantsara hoe velona Jesosy tsy maty intsony izy efa nitsangana izy efa resy ny fasana amen tao anatin'izany nandrenesako ny fitoriana ny filazantsara zay nentin'ny rahalahy Benjamina tamin'izany fotoana izany volana Jolay 577 hoe ohatran'izy loatra zany lehilahy zay mitory ny tenin'Andriamanitra zany dia nandeha tao Abesarety tao no nahitana azy voalohany fa efa nisy tao alohan'izay ry fetrotony tamin'izany mbola zazakely tany Ambohimamory sy ny namany tany fa za tao Abesarety ny nanomboka dia nijery azy ataitra be ahako zay hoe ary tao olona mbola tanora kely ity olona mitory ny filazantsara ty variana fa tamin'izany dia ozy izy rahalahy mamy zao ny ambarako anao velona Jesosy ary izy afaka manasitrana ianao tsy azoko tsara kaiky zany lazainao tamin'ireny fa dia nanatona fotsiny hoe ay velona Jesosy manasitrana Jesosy mba sotrana raha tompoko Jesosy no manasitrana ho ianao fa tsy za dia eny ary tompoko mba sofisotan'ny Jesosy zany a dia nametrana tanana sitrana somatsara rehefa